Tantara anankiray izay efa diso haitsika hatrany amin'ny sekolana ady no akatsika lesona androany izay ampitondrako ny lohateny hoe resy Andriamanitra. Eny tsy diso faheno ianareo fa zay tokoa resy Andriamanitra. Tantaran'ny Jakoba. Tadidinareo tamin'ny Jakoba ilay nitolona tamin'Andriamanitra. Na koa hoe nitolona tamin'ny anjelin Jehova, grand A no soratany amin'ny Baiboly fa everina fa Andriamanitra mihitsy no niadivany. Io tantara io samy manana ny interpréteny azy ny mpamaky ny soratra masina fa ho anahy dia raisiko métaphore le izy satria tsy possible mihitsy aloha ny hoe ho raisina raha-baky teny ka hiady amin'Andriamanitra ka harisy azy. Métaphore le izy satria raha jerentsika indray mijery mitodika ny tantaran'ny Jakoba, lehilahy niatehitra tamin'ny akingan-tsainy ny akingan'ny tongony mandositra ary ny afetsifetseny namitaka mba nazahoana ny fizokeny. Mieritreritra ny lehilahy fa tafavoaka kanjo tratra ny asa 14 taona tany amin'ny dadatoany Labana vao nahazo ny vady zay niriny. Avy eo voatery nandositra avy ihany koa satria mbola mampiasa n'ilay afetsena, le akingana, le fahaizana manao feintifainty sy mamitapitaka. Dia teto am'izay izy tonga amin'ilay atao hoe au pied du mur. Androso izy Esau efa miandry azy miaraka miaramila amanjatony, lehilahy amanjatony pour lui régler son compte. Hiemotra izy Labana avy ao an-damosiny. Inona solution? Tsy solution tsony. De mbola le vieux réflexe ny ilay maha-Jakoba azy mbola miasa hoe aloha alefa mialoha Léa miaraka amina cadeau ividianana ny famindram-pony Esau sode mba handefitra izy. Dia avy eo misy deuxième vague indray koa alefa indray ilay vadiny Raely mba raha ohatra ka tsy afapo amin'izy mba au moins misy an'ity. Inona ny résultat efany? Ny résultat dia naveriny Esau ny fanomezany. Fa izy no misisika hoe raisio an'ity fanomezany ity. Alohan'ny resahako ny vokatra zay zavatra hoe dia ity hoe tonga teo amin'ilay atao hoe le combat de la vie de Jacob. Teto zany Jakoba no nanao constat hoe tsy tafavoaka intsony izy amin'ny afetsifetseny sy ny haratsy toetrany. Tamin'ny voalohany izy mety ihany ny tetika, mety ihany ny afetsifetseny, fa eto tapidalakale. Dia rehefa nitolona tamin'Andriamanitra izy, zay vao tonga amin'ilay tiako atongavana amin'izay. Dia voalaza fa hoy ilay anjelin Jehova hoe avelao aho andia fa nefa nitolona tamin'Andriamanitra ianao ka naharesy. Hono nandresy tokoa ve izy? Raha ny texte tsia resy izy satria novelesy ilay anjely ny taty amin'ny tongony taty dia tsy afaka namindra intsony izy fa handicapé. Donc raha ny zava-nisy teo zany dia resy izy physiquement parlant. Fa maninona Andriamanitra no miteny aminy hoe atao hoe Israely ny anaranao safady fa tsy Jakoba intsony satria efa nitolona tamin'Andriamanitra anao ka naharesy. Dia ny izy ny baradaka sy ny aikitra eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsy avelako ianao raha tsy mitaya. Be dia be ny mandray an'iny fehezanteny iny hoe ny fitarainana amin'Andriamanitra sy ny fitolokona no ambadiky le teny kanefa eto dia aveu d'échec. Hoe tsy tafavoaka tsony aho Andriamanitra. Very dia aho. Tapidalakale aho. Ka dia ianao sisa. Tsy misy azoko isarangotana tsoka dia zay le tsy avelako ianao. Zay le izy hoe resy aho. Ny tena marina zany dia i Jakoba no resy. Resy tsy hoe resin'Andriamanitra fa resy ny
kajikajiny hoe tsy mahomby intsony ny fahaizako sy ny afetsifetseko sy ny akingako. Resy tanteraka ohatrany hoe resy amin'ny fiainana. Izay no nampitsonika ny fon'Andriamanitra raha zay lasantsika azy. Ka dia resy Andriamanitra nahita hoe enfin Jacob a compris fa tsy ny afetsifetseny sy ny akingatsainy no atafavoaka azy fa ny fanekeny fa tsy mitsinona izy. Izay ny marina ahafahan'Andriamanitra ny teny hoe resy Andriamanitra. Ka raha tianao koa atao hoe ho resy Andriamanitra manoloana anao dia tsy ny fiezahanao mafy be na mody miseho mafy be nefa ianao efa ravarava ao anatinao ao fa mibaboha ka hoe ho aiza tsony tany alehako tahaka ny tenin'ny Petera manao akany amin'iza moa zahay, ianao ihany manana teny fiainana mandrakizay. Resy ao Andriamanitro, resy ao Andriamanitro, tsy hitako tsony zay ale. Izay koa no mampitsonika ny fon'Andriamanitra ka hitenenany aminao koa hoe efa niady tamin'Andriamanitra ianao ka naharesy azy. Hafakely ny fanekenao fa resy no mahatonga an'Andriamanitra koa ho resy ny fitiavany manoloana izany.